Fombiazana no azo ibangona ny vokatry ny asa nataon'ny fandaranasa prospéré na fanotra eo ambany fiain'ny ministèran'ny fambolena sy ny fiompiana nandritra izay 14 taona nisiny izay raha nanomboka tamin'ny taona 24 efa mihoatra ny 2 sy 9 ireo mpisitsaka mivantana ny fandaranasa no voakasika tamin'ny tohana isan-karazany ary 3 isan-jato izany dia vehivavy zany hoe orinasa majinika ny ambanivohitra tantanana na taritin'ny ireo andriampavilanitra. Eo ihany koa ny fikarakarana manokana n'ireo tanora nrotsaka eo anatin'ny fandraharana zany teny ambanivohitra izay mihoatra ny 7 ho amin'ny vola kiraikiraina nataon'ireo mpandraharaha eny ambanivohitra dia antapitrisany dolara izany. Eo amin'ny resaka chiffre d'affaires na hoe ny vola azo vokirakira tao anatin'ny ao amin'ireo mpandraharaha eny ambanivohitra ireo dia ny ao anatin'ilay fampiarahana zareo anatin'ny mpandraharan-tsena mahitantsika chiffre d'affaires mihoatra ny 14,400,000 $, ary misy ny fandraharana ataon'zareo mivarotra izay ivelan'io fampiarahana amin'ny mpandraharan-tsena ireo ka rehefa natao zany tombana dia le varotra ivelan'ny le couple européen zany dia mihoatra ny 23 millions de $. Ankoatra izany betsaka ireo fotodrafitrasa natsangana ary ny tera-bokatsoa. Ireo fotodrafitrasa natsangana ihany koa dia miteraka vokatra raha tarafina amin'ny sanda n'ireo transaction commerciale zany hoe fifanakalozana ara-barotra teo amin'izy ireo dia mihoatra ny 1,100,000 $. Amin'ny mahafandrarana azy dia misy ilay fomba fiasa napetraky ny fandaranasa prospéré. Amin'ny mahafandrarana azy dia misy lay fomba fiasa napetraky ny fandaranasa zany izay misarihana ireo sehatra tsy miankina anao fiarina teny ambanivohitra zay zany le hoe investissement du secteur privé en milieu rural noho ny fisian'ny fandaranasa dia efa nihoatra ny 5 millions $, izany fiarina nataon'ny sehatra tsy miaraka amin'ireo mpandraharaha eny ambanivohitra izay toana amin'ny fandaranasa. Aiza kosa ary no mety ho fanohizana ny asa napetraky ny fandaranasa prospéré. Nanomboka ny taona 2024 tsika dia efa nametraka fifanaraha-mpiara-miasa ilay atao hoe contrat programme amin'ireo rafitra mpanohy na mpandiny structure relais any amin'ny faritra any. Zareo ireo zany dia verina fa afaka manohy sy mbola manohy an'ilay fanohanana an'ireo mpisitraka ny fandaranasa ireo amin'ny alalan'ny tenany manokana na koa amin'ny alalan'ny fisokafany amin'ny fifampirarahana amin'ireo mpamatsy vola na mpiara-monina kara teknika hafa. Saika ireo faritra sivy niasan'ny fandaranasa zany dia misy an'ireo rafitra mpandiny izay efa manohy amintsika miteny zao. Ny atrikasa nanaovana jeritodika ny asa vitan'ny fandaranasa prospéré nandritra io 14 taona io natao tetsy amin'ny hôtely Havana Amboda Antananarivo ny 2 mars 2024 lasa teo.